Tonga amin'ny fandarana hamaherindrena toko lasy toko vavy amin'izao aliny alatra fito amby roapolo ny volana janoary izao manatra ny araba ary dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fandarantsika mazava ho azy fa mbola hifantoka betsabetsaka amin'ny lalao fidinana tompon'ny amboaran'ny Afrika ny kana telo ambin'ny folo sy roa arivo isika miaraka amin'ny Orange Madagascar rahateo misy ny lalao izay hoentina aminao amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny antso tarbihy rehefa any amin'ny faraparan'ny fandarana any mialohan'izay anefa aloha dia horesahana amintsika ireo vaovao sy voka-dalao iteto an-toerana amin'ity androany ity anoboantsika azy ny baolina lavalava totosaina tamin'ity farany herinandro ity ny lalao manasa-dalana roa ho an'ny fifaninana fiadinany amboaran'ny Floa izany ka tafakatra voalohany hiatrika ny lalao famarana amin'izay fifaninana izay ary ny 3FB rehefa nandresy ny ekipan'ny USA Katifotsy tamin'ny isa 8 no 10 tamin'ny lalao manasa-dalana voalohany. Tafita amin'ny famaranana ny ekipan'ny 3FB rehefa nandresy ny USA Katifotsy tamin'ny isa 8 no 10 teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Floa. Tamin'ny ankapobeny dia hita amin'ny fantanja tsara ihany ity lalao ity izay nikatrohan'ny 3FB sy Katifotsy ity. Tsy nisy ny baolina matiny tanana aloha tamin'ity fihaonana ity fa tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu sy drops avokoa no nitokony ny rotota. Teo amin'ny zara-potoana voalohany dia zareo avetsy Katifotsy no nitarika tamin'ny isa 7 no 9. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana ary nitarika hatrany zareo avetsy Katifotsy hatrany amin'ny 10 minitra farany tsy iravan'ny lalao. Teo voasahalan'ny 3FB 10 ny isa teny amin'ny solaitra be. Teo amin'ny 2 minitra tsy iravana no nahazo hors-jeu nanoloana ny aintso ny 3FB izay tafiditsy Rija Somatsara izany ka dia nazahoana izy ireo ny tapakila andehanana any amin'ny lalao famaranana.